ndahoary mandrosondray zay mitondra fanazavana raha baiboly ho antsika menakavy ao anatin'ny lalatsaina ara-baiboly manazavany amin'ny antsoina hoe afaka miteny ho tahian'Andriamanitra ny olona rehetra. Ny fandarana telo teo anoloana zao na aratsika zao de metiko nampafantatra tamitsika fa afaka manana ny fitahian'Andriamanitra ianao na tsy manamboatra vita, tsy manao kabalo, tsy manana pitaisa, tsy makany amin'ny pisikity, tsy manao ampahafolo-karena. Afaka manana fitahian'Andriamanitra ianao na de tsy tsinona eny ambony pilipitra ny anaranao hoe ny fianakavinao nanao ny tilikamo, tranovatom-piangona, ny androm-piangona, ny akanjo-piangona, ny vidikatikati raha ho am-pastera. Afaka tahian'Andriamanitra ianao. Ny fandarana telo teo anoloana indrindra fa ny fandarana farana rahantsika talohany ity de ny zana ina ampahafantarana antsika hoe ny lohara na ny sekre ny fitahiana de tsy fanamboarana an'izany vita nanakabalina izany fa tahotra an'Andriamanitra. Ka na inona fijotsoana na fiakaran'ny farim-piainanao eo amin'ny tontolo mpiaramonina misy anao matahorana Andriamanitra fa azy ny zavatra rehetra na ianao asainy manapaka ny fitahinary. Ny baiboly ao amin'ny bokyny oabolana toko 10 etsy amin'ny andininy 2:20 dahoary hoy ny baiboly: ny fitahiany Jehova ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Ina hoy ny mampanankarena? Fitahiany Jehova. Fitahiny adona, fitahiny avo indrindra, ny fitahiny lanitra. Zay ny mampanankarena. Tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Ny averiko matoy ianao mikely aina, matoy ianao mikely aina, milahatra any amin'ny piskidy, miana amin'ny 5 maraina ny atraminao, amin'ny 1:20 mbola tsy voaray. Sasatra mitady arena ankenao zany. Matoy ianao mikely aina, mikely aina mihitsy ianao. Be dia be ny olona mampalahelo ao an-tranony tsy mihinan-kanina. Ny ampahafolo-karena nefa tsy maintsy omena ny pastera na ny apôstôly amin'ny sabata na amin'ny lahady. Mampalahelo zany. Mety afaka miteny amiko ianao hoe ngamo tsy endriky ny fatahorana an'Andriamanitra ny ampahafolo-karena. Raha izay le anaovanao azy mbola tsy zay aloha le hevitra resantsika. Raha hoe tena noho ny tahotra an'Andriamanitra nanaovanao ampahafolo-karena, tsy zay le lohahevitra eto aloha aperako tsara, ataovy zany ny ampahafolo-karena anao. Afa tsara mihitsy zany lohahevitra resantsika zany. Fa raha ozy izy ianao hoe mba tonga anao tahina de anana trano, anana tomobila, ilamina tokantrano de anao ampahafolo-karena ianao, de ozy hoe no, diso zany. Be de be ny olona nanan-karena fa tsy nanao ampahafolo-karena. Be de be. Fa raha tahotra an'Andriamanitra ao mahatonga anao manao ampahafolo hoe za no ampahafolo satria tsy matahotra an'Andriamanitra, zay ny fahazahoako ny Malakiaky 7:10 de manao zany afy zany. Ary izy vanim-potoana iresantsika hoe raha natateraka ny Malakiaky 7:10 ianao de ahoana ozy ny baiboly. Mba tsy ho ataonao araky ny revirevinao fotsiny eo le izy, fa mba ho ataontsika ara-baiboly le ampahafolo-karena. Zao aleo zany ianao hipetraka tsara mihitsy hoe inony ty lohahevitra resahany ty. De aza mamaly zany ianao aloha hoe endriky ny tahotra an'Andriamanitra ny zareo avao amin'ny brevet biblika no hanaovako an'le ampahafolo-karena de mety zany aloha zay de ataovy aloha zay zany satria mbola tsy miresaka an'izay tsika. Fa ny resantsika eto le olona matahotra ny antitra, le olona tia anan-karena, le olona tia azo trano be, villa be, 4x4 be, 505 menamena, reny de ampahafolo-karena no amitany olona azy. Io ny resantsika hoe non, diso zany. Ny verina nanan-karena Job, avy roa eny ny fiadanana nananany fa tsy nisy ampahafolo-karena nakabalina natao. Matoy ianao mikely aina, milahatra mihitsy ianao. Ohatr'izao ny akanjo mendrika ny vitako, ohatr'izao ny mila amboarina hono ny vitako fa amin'izany hono vao mety azo vaty sahazahava. Riavana. Afaka manana pouvoir ao ianao amin'ny finoana ny Mesia. Jaona indosy zany teneniko zany. Fa ho an'ny olona tsy mino ny Mesia,
fa mino ny baiboly fotsiny dia zay no amatiako ny testamenta taloha hoe reto misy tsokajin'olona re olona tsy nanao kapalina ary tiako mampafantatra anao hoe raha ijoby zany ko raha kapalina veny nampanankarena azy ohatra nasikidy dia tokony tsy nanan-kery tamin'ny joba mihitsy ke zany ny satana e fa rehefa nanan-karena izy tamin'ny voalohany a tonga tao amin'ny satana ohatra hoe naka ny arenany dia nanao kapalina ndray izy dia verina ny arenany fa tsamy voalohany ka hatramin'ny farany tsy hitanao taratra eo amin'ny fiainany joby zany hoe andehanao kapalina fa mijotso an'andriamanitra ny arena ary mila resy lahatra n'izany tsika rehetra aza misasatra mitady arena misasara mitady an'andriamanitra misy tenin'andriamanitra zay milaza hoe na ny mesia na i moisa amin'ny teny an'io daholo amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra mitadiavan'andriamanitra hoy izy hoe raha ka tsainareo amin'ny fonareo rehetra amin'ny sainareo rehetra amin'ny fananareo rehetra dia hitanareo ny antsika ny heritsika ikatsahantsika mody mampiasa baibolitsika ary fa tamin'ny herinandro teo any resaka tamina rahalahy anankiray zay tena nampalahelo tany amin'ny fiangonana sasany tany satria na dia niomby kely anankiray nanany natahotra ana ary dia namidy mihitsy mba ahafahana hoe manompo an'andriamanitra ao anatin'ilay fiangonana hatramin'izao moa efa 10 taona mahery zay tsy tafaverina ntsony le omby kely fa le fiangonana manao trano be manana tomobilina be dia be mampalahelo e mampalahelo hoy io rahalahy io hoe zavatra tena tsy katro izy tamin'izany vavaka atao amin'izany fiangonana zany isakany mivavaka raha ihany netiko ambavaka mba ataovy manam-bola anompoko anao samy foana ozy ny vavaka ataovy manam-bola anompoko anao zay tsy manam-bola tsy manam-bola zay io fa afaka manompo an'andriamanitra ry havana na tsy manam-bola fa maninona ny tsy afaka manompo an'andriamanitra ianao raha tsy manam-bola maninona fa ngatompona amin'ny vola andriamanitra hoy ny apôstôly paoly tany Atena sokafo ny baibolinao amin'ny boky asan'ny apôstôly masany apôstôly toko fa 7 sokafo ny baibolinao etsy amin'ny andininy 23 sy ny manaraka fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahitalitara anankiray misy zao soratra izao ho an'izay andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo nefa tsy fantatrareo dia izany notoriko aminareo dia andriamanitra izay ranao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana sady tsy mba tompoiny ny tanan'olona natao mila zavatra fa izy ihany ny manome izao rehetra zao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponena ny ambonin'ny tany rehetra ary rehefa mitendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka ahita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy hoy ny baiboly ny firenena rehetra dia tiana andriamanitra hitady azy raha toa atsapa ny tiana andriamanitra le naryny lanitra sy ny tany le nariny adama sy eva zany dia mba hitady azy ianao mba hitady azy tsy hitady arena tsy hitady vola tsy hitady voninahitra kandany andro atsy amin'ny pitay zany tsy atsy amin'ny kabala tsy atsy amin'ny raby azy atsy amin'ny apôstôly azy raha tsy fahaizanao baiboly moa andananao amin'ny apôstôly a voninahitra ho an'ilay naryny lanitra sy ny tany fa raha ho amina fitadiavana arena ary mizavatra tsy hitanao ny anapofona azy baiboly fa marombotra amin'ny olona amin'izao any faran'izao hoe hoentina ny CV hoentina ny demande d'emploi dia ametrahany le pasteur tanana tsofina rano asiana rano voasina re avanao tiana andriamanitra ianao hitady azy satria ny fitahiny Jehova hoy ny ohabolana 10 andininy 2 ny mampanankarena tsy azo ny fisasarana ao ampiny zany ka nanao ineo ianao nanao ineo ianao nanao ineo ianao a ozy ny boky ny asan'ny apôstôly 7 hoe andriamanitra ny mamisy fefy
sy faritra voatendry ho an'ny fonenanao. Asan'ny apôstôly 17:26. Isika io zany vao mipetraka teto ambonin'ity tany ity dia efa Andriamanitra namaritra hoe rakoto hito ny faritra ao anao, raha naivo hito ny faritra ao anao, raha soa hito ny faritra ao anao. Ary zay no mahatonga atsika sa moa miteny amin'ny olona foana hoe raha zay olona matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny manan-karena indrindra dia aza miresaka be fa eto ambonin'ny tany amin'izao vamitony zao dia ny sinoa ny manan-karena indrindra. Dika zay tsy hoe zay manan-karena ny matahotra an'Andriamanitra na zay matanjaka ny matahotra an'Andriamanitra na zay manana fiangonana tsara tarehy ny matahotra an'Andriamanitra. Non, Andriamanitra efa misy fetra eo ka na mivavaka io na tsy mivavaka olona io ka apetraka Andriamanitra eo aminy miarena ho tapahana. Dia ozy ny boky mpitoroteny hoe afaka manan-karena na dia ny tsy mino azy. Dia io arenana na ny tsy mino io no ivelomany tsara fanahy. Ohatrany ny zavana nitrango ao amin'ny bokiny Genesis 7:30. Tena tiany ilay naharin-lanitra sy ny tany ianao, andany andro hitady azy. Ianao ve tsy mino? Mety aringa ianao mba mihaino akely. Andeha apetratsika ny Baiboly aloha vetivety. Atina parantesy fotsiny. Andeha hipetraka eo amin'ny toerana misy anao mihitsy ako. Mandany andro ianao amin'ny 5 miala ao an-tranonao fomaraina ho any amina biskity na ho any amina tatarabe na ho any amina mpanao kabal na ho any amin'ny pasteuranao na ho any satria be deabe ny pasteur koa amin'izao vamitao zao hoe mila maka rendez-vous mihitsy vavaka amin'ny aminy ny ondry indrindra hoe le ondry le tsy dia manan-karena tsy mividy 4 ao anazy tsy manao mpafolo karena be reny dia be deabe dia mety azy dia milahatra eo ianao riava milahatra eo ianao amin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 2:20 vao tonga ny toronao. Dia io ianao atorona hoe raha izany mety tsy tena mpafolo karena tsara na lohanao fa passivny le akanjonao menamena ity ohatrany tsy dia mety fa totombitana anao ty le rano tsy tokony alainao dia zany ny tenen'le mpitaizanao rehefa aveo. Mety izy ianao mino anivoako ianao satana hoy Jesosy rehefa niresaka tamin'ny Petera zay izy fa te hipetraka kely eo amin'ny toeranao sy le mpitaiza fotsiny mba ahatonga ny resakitsika mifakazo tsara. Raha ianao ve ampifamadio fotsiny ake zay mety izy ianao ino raha le toerana nandalanao tany amin'le mpitaiza ve na tany amin'le mpanao kabala na tany amin'le rampo na tany amin'le apôstôlinao na tany amin'ilay mpitarika ara-pananao mifoha amin'ny 5 amin'ny 2:20 ianao vaovao zay ve no ny laninao ny vavaha mino ve ianao fa tsy eny no nomena Andriamanitra anao mihoatra ny zavatra nomen'ilay mpanao kabala na le pasteur na le rabonao ohatrany tsy dia mino ohatrany tsy misy tsony Andriamanitra raha izany fa ao anatitsika hoe efa zany mihitsy ny ao anatitsika hoe mahay manome mihoatra lavitra zay omen'Andriamanitra any laniko raha mandany andro milahatra any ampanao kabala sy any amina olona eritreretitsika fa manana pouvoir entre parenthèse Andriamanitra ozy ny Baiboly eo amin'ny boky Asan'ny Apôstôly 7:20 dia etsy amin'ny 25 Asan'ny Apôstôly 17:25 hoe Andriamanitra dia tsy mba tompony ny tanan'olona atao mila zavatra. Azonao tsara ianao raha manompo an'Andriamanitra ka filan-javatra amin'ny mandeha aloha fa tsy tahotra an'Andriamanitra dia tsy le Andriamanitra naharin-lanitra sy ny tany zany no tomponao. Tsy izy fa raha le tahotra an'Andriamanitra ohatrany Joba ny mandeha aloha na inenina amin'ny trangeo zany no miteny aminao sy miteny aminay fa tena le Andriamanitra naharin-lanitra sy ny tany ny tadiavinao ary ny fiafaranao dia ny Baiboly ny vavolombelona fa ho avy roenjy tahaka an'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba. Dia an-dalatsoratra masina rehetra ny teny kanao ireo dia milaza ny fitahiana ao amin'Andriamanitra. Raha miteny ny areny ny firenena sinoa amin'izao vamitony izao izay amin'ny akabeany vitsy ny fivavahana kristiana na ny fivavahana silamo any reo fivavahan'ireo mantsy amin'ny akabeany ny fivavahana mino ny fisian'ilay naharin-lanitra sy ny tany dia ataoko ohatra ny silamo sy ny kristiana fa fivavahana sinoa amin'ny akabeany tsy dia mampiasa Baiboly tsy mampiasa Coran fa vitsy fa maninona ny manan-karena izy ny dikan'izay tsy arena ny référence hoe manana an'Andriamanitra ianao
ary raha eto Madagasikara ianao moa no miaina dia ngamba vavolombelona amin'ny tontolo hitanao amin'izao vamontony izao fa ny mpanan-karena eo amin'ny fiarahamonina misy anao dia mpanan-karena tsy matahotra an'Andriamanitra satria aferafera risoriso von'olona fitiavatena fifanonganana nepotisme tsy haiko ny ilazana azy amin'ny teny malagasy zany loharan'ny karenany olona amin'izao fotoana izao eto amin'ity Madagasikara ty ary tonga nany amin'ny trano natokana hivavahana azy dia tonga izay manan-karena na inona nampanan-karenany olona mitonga ambony somenana anjaby ity efa tonga eo amin'ny asan'ny apôstôly ary isika dia zay no andeha maritako araky ny fahasoavana ny atsona hoe fitahiana hamaraparanantsika indray zany an'izao fandaharana izao. Asan'ny apôstôly toko fahatelo averinao fotsiny zany ny baiboly teo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo oaka ho fantatro ny lalatsainy le Andriamanitra tsy tompon'ny olona to mila zavatra izy ny fambarako ny olona matetika tsy Andriamanitra ny milanao ianao ny mila an'Andriamanitra zao rehetra zao zao rehetra zao ary za miteny anao fa rehefa Andriamanitra no mandidy nasopatra tahaka n'inona nataon'ny olona teo aminao misy teny mahafinaritra zay hoe raha izy no miasa iza no azaka fa na inona ataonao eo misy azany olona zany ny varotra ny omby kely izy fa fahity folo taona tsy rasy te mihitsy efa mba nieritreretina nanaovana zavatra ao an'Andriamanitra rehefa Andriamanitra no miteny aminao eto ny fiatranao tsy mitona atahotra anao ny mpitarika anao ara-pivavahana fa mitona anao hoe sendra mahanitra eo ianao tsy azo ny fisasarana ampiana reo olona ny fananakarena fitahiny Jehova mampanankarena oziny dika teny efitsika na protestant amin'ny baiboly fitahiny adonina fitahiny ny lanitra zany mampanankarena ary témoignage netiko anao teto ny bokin'ny Joba sady tsy Israelita ny tsebreo fa afaka nomen'Andriamanitra voroeny satria nanana an'le natahorany Josefa dia nitahin'Andriamanitra izy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ary etra amin'ny andininy 9 Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony na ny zanany dia naniraka n'io zanany io aminareo voalohany mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsinareo isam-batan'olona. Apetrako tsara natsangan'Andriamanitra ny zanany natsangan'Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba tamin'ny maty Jesosy avy any Nazareta. Rehefa natsangan'Andriamanitra io zanany io dia niray no ao am-pon'ny olona ho an'ny olona mino amin'ny Mesia indray zany eto ny teneniko ho an'ny olona mino an' Jesosy ho an'ny olona mino an'i Yesoa na Yahosoa natsangan'Andriamanitra io zanany io dia nirano ao aminareo dia zao no nataony io zanany io rehefa ao aminareo izy zao no nataony voalohany mitanareo izy mitanareo Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy avy any Nazareta. Ahoana ny alalanao fa mitanao Andriamanitra iverenkely ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy 26 mba tsy ho zany miteny fianao mihitsy no mahita hoe ahoana ny alalanao fa mitanao Andriamanitra raha mino an' Jesosy avy any Nazareta ianao raha mino ny zanak'Andriamanitra ianao rehefa mitsangana tamin'ny maty Jesosy ka tonga ao am-ponao ho anareo le mpiteny foan'ireny hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anaty ahoana ny alalanao fa tahin'ny Jesosy ianao. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy 9 ahoana ozy ny baiboly mitanareo izy amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsinareo isam-batan'olona ny fitahina mahaliana an' Jesosy na Yesoa na Yahosoa ny fitahina mahaliana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ho anao voalohany indrindra ray azy miala amin'ny ratsy ny isam-batan'olona
c'est tout. Du point c'est trop le zanako vao mianatra ty amin'ny frantsay kely ao. Ny antsoina hoe fitahina ho an'ny kristianina zany. Ny antsoina hoe fitahina ho an'ny olona mino an'ny Mesia zany ka antsoina hoe metsirima. Ny antsoina hoe fitahina ho an'ny olona mino ny boky faharoa. Ny antsoina hoe fitahina dia ino? Miala amin'ny ratsy ianao. Miala amin'ny ratsy ny tenanao, tsy ilay fiangonanao miala amin'ny ratsy, tsy ny vadinao miala amin'ny ratsy, tsy ny zanakao miala amin'ny ratsy, tsy ilay pasteranao miala amin'ny ratsy, tsy ilay rabinao miala amin'ny ratsy, tsy ilay koheninanao miala amin'ny ratsy, ianao aloha ny miala amin'ny ratsy. Zay ny fitahina voalohany. Tsika mirotoroto makany amin'ny fitady fitahina ataoko ny ampafolo-karena nefa ianao misoloky olona ohatra. Za miteny aminao, hoavy mba mitona moa anazavantsika amin'ny malaky toko fahatelo andininy fahafolo hoe amin'ny resaka ampafolo-karena hoe voaiko aminao ny varavaran'ny lanitra fa be dia be keny kara ny atsotsika hoe pastera na raby na kohenina misoloky olona amin'ny alalan'io ampafolo-karena io. Nefa ianao mitsovavolobe le voninahitra ho an'ny tompo fa manan-karena ve na manana tomobila na manana trano na afaka mampianatra olona amin'ny alalan'ny tele sy ny radio sy ny tsy fantatro ny manana trano ivavana ngodala be. Tsy zany ny fitahina ao amin'ny Kristy, tsy zany ny fitahina ao amin'ny Mesia, tsy zany ny fitahina ao amin'ny Jesosy avy Nazareta. Ny fitahina ao aminy ary raha natsangana tamin'ny maty Jesosy, mila miala amin'ny ratsy ianao andriavana. Mila miala amin'ny ratsy ny tenanao jerevo, ianao tia ana-karena io, ianao tia ho tahin'Andriamanitra io, ianao mirotoroto atsiaro io. Inona ny tenen'le dadarabe aminao, inona ny tenen'le rabinao, inona ny tenen'le apôstolinao, inona ny tenen'le kohenanao, inona ny tenen'le mpanao kabala aminao, hoe ianao tia anana-harena. Miteny aminao ve izy aloha hoe ianao ve ao an-trano mba olona azo raha monina, ianao ve miasa firy, ianao ve mba asa mendry, mba asa tsara. Be dia be ny olona mivavaka ny amin'ireny fiangonana ireny fa ny amin'ny asa fiariana ary ngery olona asa manambaka olona business asa manambaka olona ny asa ataonao. Be dia be ny olona misy an'iren'le ankizy mitsoro vavolombelona miasa amin'iren'le ataontsika grossiste ireny. Misy firifiry ny ankizy amin'ireny kristianina mandovola le olona vidy ary amin'le patron be ry moa fetson'ny olona azy aty patron ohatra anaovy tsy fantatro a maka ohatra anaovy balana friperie anankitelo avoakany any ny balana friperie an'olona anankenina dia omeny an'ilay mpiasan'ilay sinoana mpiasan'le karana ny vidina balana anankiray dia anankiroa zany tsy vidimbola. Zany fe ny asa mpiarinao ohatra dia andeha irery anao hoe hatramin'ny nanaovanao kabala na hatramin'ny nanaovanao ampafolo-karena na hatramin'ny nanaovanao skid dia nanan-karena ianao. Mila miala amin'izany ratsy zany ianao. Misy firifiry ny olona reny ataontsika hoe avocat na huissier reny ohatra makao aminao olona tsy mahay lalàna mihitsy. Dia ny avocat misy firifiry ny avocat reny sady momba le ankilany atsy izy momba le ankilany atsy dia samy akany volo reo. Reny avocat reny efa makany am-piangonana dia zay vola misimisy eo dia samy akany volo reo olony reo. Ohatr'izany reny misy olona makany amina huissier reny hoe anatanteraka didim-pitsarana. Dia misy firifiry reny huissier reny ohatra kristianina reo mivavaka reo efa misy didim-pitsarana mazava zao hoe ty tany ty averina dia tsy mahay lalàna tsy mahay mamaky teny akory moa matetika ny olona any ambanivohitra dia tournena eo dia fitahana eo le tan'olona dia migagy anao afaka ataona vitsivitsy lasa ho an'le huissier na natateraka ny didim-pitsarana le tanin'olona na le tranon'olona kely fa kristianina io huissier io. Za tsy resaka intsony ry havana. Misy concours mpanjakana douane inspecteur des impôts avocat ino moa izy ity zany raha mianatra amin'ny NMG ianao mivoaka greffier na mivoaka magistrat tsy resaka intsony hoe tsy fahaizana no entin'ny olona miditra amin'ireny concours mpanjakana ireny fa malaza ny hoe mandolo 200 millions ianao dia tafiditra amin'ireny miasa mpanjakana ambony ireny. Ohatr'izany zany ry havana ny amaritantsika ny antsoina hoe fitahina ka raha le Andriamanitra narylanitra sy ny tany zany mitadiavanao fitahina melanja amin'ny fanaovany zany. Mitsangana Jesosy, mitsangana Esoa, mitsangana Yahosoa, mitsangana ny Mesia ho anao. Misy rimy ianao, kristianina ianao, mihinan Jesosy avy Nazareta ianao,
fa volombelon'ny avo indrindra ianao fa volombelon'ny Jehovah ianao ny fitahina ho anao voalohany misy ambatan'olona tsy miteny ny hafa miteny aminao miay sy mijery mela amin'ny ratsy riava Andriamanitra ny fiadanana anomeanao ny tena fitahina ary raha mifahasoavana amin'ny resaka fitahim-panahy rehetra no iraren'ny fahasoavana ho anao zay no mahatonga ny Josefa riavana na dia andevy laza tany Egypta afaka ny teny tahin'Andriamanitra izy satria ny fitahina tsy vola sy arena felana amin'ny ratsy mela amin'ny ratsy eo na soatsika amin'ny fandarana manaraka manonona fahasoavana ho anao hatrany aho mandra-peona tompoko